Marobe ireo resaka inina voizina sy aparitaka mahakasika ilay raharaha fanampoizinana ara-tsakafo izay nahafatesana olona raiky amin'ny telopolo tetsy Ambohimalaza. Isan'izany ny faneilezana tsao samihafa izay mampisahavorovoro ny saim-bahoaka ho ny fanehoan-kevitra nentin'ny sombavambahoaka ny Madagasikara voafito ao amin'ny distrika ny Miarinarivo fetra Rakotondrasoa androany. Resaka tiana hatavy no aparitaka kanefa maro ireo mino sy manaiky ireo vaovao sy resaka diso ireo izay vokatry ny lesoka sy ny tsy fahatomombana ny serasera avy amin'ireo departemanta ministerialy isan'ambaratongany ho ny fanazavany. Araka izany dia tokony ireo olona mahafeny asa eo amin'ny serasera no omena izay nandraikitra izany fa tsy olo-pantatra tsy mahafeny asa izay napetraka ho mpamono afo fotsiny ihany. Mila tsaraina araka izany ny fifandraisana eo amin'ny lafiny serasera eo anivony ireo ministera isan-tokony indrindra amin'ny fizarana vaovao marina sy mahitsy amin'ny daholobe fa tsy tokony anakato-baravarana indrindra maloana ny tranga teny Ambohimalaza izay lasa niteraka ahiahy eo amin'ireo vahoaka noho ny tsy fahampian'ny fizarana vaovao marina izay zo fototry ny vahoaka ho ny solombavam-bahoaka. Tsotra kely fotsiny lôzika mpiainana. Inona ny tombontsoa azon'ny Florazuela sy ny fitondram-panjakana amin'ny famonoana olona miisa 1.3 isa sy fanaovana zavatra tahakana. Zany dia resaka natao atavo fotsiny. Ny zavatra mampalahelo dia misy tokoa ny aino sy mino an'ireny resaka ireny. Raha izany atsany hita ny lesoka eo amin'ny serasera izay any amin'ireny departemanta ministerialy sy ireo teknisianindreo. Za dia manao antso omeo olona nianatra sy mahay amin'izany serasera izany ireny posta natalehana serasera ny niveau ministera ireny aza omena olona namana satria eritreretina fa ny serasera dia fanampin-javatra. Ny fieritreretana foana fa ny serasera dia mira mpamono afo na pompier diso zany. Ny serasera dia siansa misy olona nianatra ary misy olona mikirakira. Fahatelo, mila atsaraina ny fifandraisana amin'ny daholobe. Ny serasera eny anivon'ny ministera isan-tokony sy ireo androm-panjakana misy eto Madagasikara. Satria any anaty fanjakana dia misy foana ireo olona misafidina hoe aleo tsy miteny mba tsy hiteraka polemika. Ny tsy fitenenana amina toe-javatra izay mahakasika ny aty vilanin'ny vahoaka tahaka nyity zavamitraka teny Ambohimalaza teny efana dia vao mainka miteraka ahiahy sy honohono dia lasa mihitatra any amin'ny tsy tokony hitarany ny zavamisy. Manararaopaty ihany koa ireo mpanohatra ny fitondrana ka lasa entina atao fitaovana politika entina hisarihana ny saim-bahoaka makany amin'ny fanoherana ihany koa ny zavamisy amin'izao fotoana izao hoy ity solombavam-bahoaka lamy tamin'ny anarany antoko Freedom ity. Manararaotra ny fahorian'ny vahoaka ireo mpanohitra amin'ny tranga izay tena marary ny vahoaka ary ihany koa taratry ny faharefon'ny fanoherana raha ny fanazavana. Ny mampalahelo ao anatin'ilay izy ary tsy mahagaga ihany koa nefany ny hoe ny mpanohatra miezaka mamadika an'ilay izy ho any amin'ny tombontsoa. Ny zavatra mampalahelo zany no antsoina hoe manararaopaty izay tsy fisainana malagasy ary tsy soatoavitsika malagasy. Rariny raha ohatra ka raha isanjato roa isanjato ka nivato azo nireo kandida alefa ny mpanohatra rehefa mirotsaka fifidianana ho filoham-pirenena satria ny zavatra tahaka an'izany ninon'inona dia mamparary ny vahoaka ary fantatry ny vahoaka nge io hoe io fa ararotina ilay fahoriana ararotina ilay fahafatesana mba hahafahana mahazo point amin'ny lafiny politika. Lasa ny fitondram-panjakana iray manontolo sy ny filohan'ny repoblika indray no ratsy endrika ary mahasotsiny amin'ny vahoaka maloana ny zavamisy sy ny tsy fandraisana andraikitra ireo mpanatanteraka izay nomena fahefana hoy ity solombavam-bahoaka ity. Misy mantsy ireo tompony andraikitra tsy manao afa-tsy ny fanafanana seza ka tsy manao ny tena asa fampandrosoana izay tokony andraisana andraikitra ary tokony hoe sorona amin'ny toerany ho ny fanazavana. Misy tompony andraikitra ao anatin'ny gouvernemanta ao amin'ny fahefana mpanatanteraka tsy manao fa tsy manafana seza ary rehefa mivoaka dia mialatsiny fa ny mpanohatra manao an'ity fomba fiteny ity mihoerahoera fotsiny. Ndray andro manao zavatra mipoka kely indray mandeha fa ilay tena asa amin'ny fampandrosoana dia tsy misy tena zavatra atao.
za mino fa hitan'ny Florajoel sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement hoe iza daholy any anaty reny département ministérial reny ireo olona tsy manao afa-tsy zay manafanaseza sy manao zavatra seho ivelany fotsiny zay. Ny nahafantarana ny Florajoel sy ny prime ministre hatramin'izay dia tsy manana ena maso amin'ny fanesorana ny olona iverina fa tsy manao ny asany sy tsy manatanteraka ny andraikitra miarahana ny fanaovana dia tokony andeha amin'izay le izy. Iny zao efa noesorina ilay ramatoa teo anivo ministera ny fahasalamana mbola misy ao ongoty ihany koa zay dia mampirisika ny Florajoel satria ilay image ny Madagasikara, ilay image ny fitondram-panjakana mihitsy no simba reny olona vitsivitsy zay miezaka miditra anaty fanjakana nefa tsy hiasa ary tsy manatanteraka ny raha tokony atao. Efa bolana taoriny nivoan'ny didim-pitsarana mahakasika ilay raharaha fiara taxi be nafaty any tompoko lamika nitondra moto dia tsy mamasina dia mbola miandry ny fanatanterahana ny didy izay navoaka ny fitsarana ny fianakaviana mony ainy hatramin'izao. Androany dia tonga nanontany izay mety ho anton'izany teny amin'ny fitsarana ny dadany tompoko lamika. Mikasika an'iny dia hatramin'izao efa nisy ny didim-pitsarana mivoaka tamin'ny efa bolana lasa iny izao fa hatramin'izao dia mbola tsy hita mihitsy izany izay valiny marina fa nanontany tao azy zao maraina izao dia hoe mbola miandro izy izy nefa le fiandrasana hoe hatraiza io grosy io zany ny andrasana fa raha tsy mivoaka le grosy dia tsisy zavatra azo atao mihitsy. Dingana atao zao zany miandry an'izay grosy zay fotsiny dia io zany no farany ao sisa raisinao dia menany huissier iny dia ny huissier indray no mitaky an'iny onitra iny izay navoaka ny fitsarana. Io grosy io nahafahana mitaky azy fa raha tsy mivoaka io dia tsisy zavatra azo atao mihitsy. Raha mivaly teny mendry zareo aloha dia hoe tsisy zavatra manakana fa miandro fotsiny ozy izy. Zany efa mieritreritra hoe zavatra kely ohatr'izay tsy fahafantarako aloha hoe inona mahatonga azy ela be nefa raha tokony hoe izy zany hoe vao vita ny didim-pitsarana dia tokony hoe ivoaka ny grosy ray volana vahaniny. Araka izany dia manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana mahefa ny dadan'ny tompoko lamika mba anaraka sy hijery akaiky ity raharaha ity. Ny antsoava zany dia manaitra ny tompon'andraikitra ary mba manaitra ny président mba hijery n'izao zavatra akaiky izao fa raha ny zava-dehibe ny seho dia tena enjana iny nefa hatramin'izao tsisy valy mihitsy le taratasy izay avoakany eo amin'ny tribunal eo. Dia miantsoava zany amin'ny fitondram-panjakana ny tenako manokana mba ivoaka atsakany sy andavany ilay taratasy andrasina ary tokony raha ny tena marina tokony efa mivoaka izy amin'izao satria efa bolana latsaka kely zay izy. Ratsahevina moa dia sazy antranomaizina 20 taona sy onitra 320 tapitrisa ariary no azon'ilay mpitondra taxi be taoriny didy izay navoaka ny fitsarana. Voaresaka nandritra ny fiona ny parlementaire rototo ny makasika ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena malagasy ny firenena Indonésia. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny angovo azavozana tahaka ny efa misy any amin'ny faritra Betafo vokatry ny fiara-miasa ny rototo. Zava-dehibe izao fihaonana izao ho ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena Tinoko Roberto satria ahafahana manamafy ny fifandraisana sy ny fampivelarana ny fiara-miasa eo amin'ny samy parlementaire Indonésia sy Malagasy. Ny tetin'androany moa zany dia fandraisana ny délégation ny parlementaire indonésienne izay nanamafy ny fiara-miasantsika izay efa nisy hatramin'izay ary nametraka koa ny alehibeny zany fiara-miasa ny parlementaire anankiroa zany ho an'ny tombotsoa ny vahoaka ny tsirairay na ny vahoaka ny Indonésia na ny vahoaka ny Madagasikara. Voaresaka teto indrindra ny resaka énergie renouvelable, voaresaka teto koa ny resaka hydrocarbure ka amin'izay sehatra anankiroa zay no hanamafisana ny fiara-miasa ny firenena anankiroa ary nangatahan zareo koa ny anampitsika parlementaire malagasy ny fanamafisana zany fiara-miasa zany ary indrindra koa nanasany antsika ho any amin'izareo ihany koa hanamafy ny traikefa
zay efa anana ny parlementaire malagasy. Efa misy ny fiaramiasa iarahantsika amin'izareo misy faritra ohatrany hoe iny faritra ny Betafo iny efa misy an'izay resaka énergie renouvelable zay dia hojerena zany ny faritra hafa koa ahafahana miaramiasa amin'izareo ho fametrahana an'izay resaka énergie renouvelable zay indrindrindrindra. Nahitana vokatsoa ny fihaonana teo amin'ny parlementaire Rotota ho kosa nambara ny solitena ny parlementaire Indonésia. Vonina hatrany izy ireo hanamafy ny fiara-miasa ary hanohy ny fanampian'izy ireo amin'ny lafiny sosialy ary vonina ihany koa ny ampisokatra ny fiara-miasa amin'ny lafiny hafa toy ny varotra. Nandritra izao fihaonana izy ihany koa no anasain'izy ireo ny parlementaire malagasy ho avy hitsidika ny firenena Indonésia. Afa-po tanteraka izay tamin'ny fihaonana nandritra ny 4 ora tsy ankiato niarahana tamin'ny parlement malagasy. Nahitana vokatra soa be da be, nahitana idée be da be ahafahana mampiroborobo ny fiarah-miasa eo amin'ny Indonésia sy Madagasikara ny discussion izay natrehana nandritra n'izay 4 ora tsy ankiato izay. Betsaka ny zavatra ny fampidinianay tamin'ny parlement malagasy tao tsy resaka énergie ihany fa tamin'ny sehatra hafa ihany koa toy ny fambolena, ny fampianarana. Izahay dia vonina ny ampiroborobo an'izay fiarah-miasa zay ary hojerena izay mba ahafahan'ireo fiarah-miasa eo amin'ny Indonésia sy Madagasikara tsy ho limité amina sosialy ihany na ny kultural na ny fanabeazana fa hojerena ihany koa amin'ny resaka énergie renouvelable eo ihany koa amin'ny sehatra ny varotra sy ny économie hafa ihany koa. Naritra adiny 4 moa ny fihaonana teo amin'ny parlementaire malagasy sy ny parlementaire Indonésia izay natao tetsy amin'ny lapan'ny Tsimbazaza omaly.